TGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nolavin'ireo kooperativa sy ny solitena mpitatitra eto andrenivohitra trano ny fampiarana ny sarandalana napetraky ny fanjakana. Sarandalana tokana valonjato ariary no tapaka izy ireo nandritra ny fivorimbe natao androany. Manano sarotra ny famatsiana fanampina indrindra ara-tsakafo sy ara-pitaovana ho an'ny faritra atsimo amin'izao fotoana noho ny fiatraikany adiny Rosia sy Ukraine izay miteraka fiakarany vidim-piainana kapobeny. Endrika fanasaziana ny Komoro ny fipetra ny raisin'ny kompani Air Madagascar amin'ny fanafoanana ny sidina mampifandray ny firenena rotonta. Izy fiatraika amin'ny betsaka amin'ny firenena komorianina izany ho ny mazovoan'ny miasa sy monina eto Madagasikara. Fanapakevitra politika ny entin'ny fanjakana mahana ny olan'ny orinasa Jirama Adzay ka antony tsy mampandroso ny orinasa hoy ny sendikan'ny mpiasa. Izy ireo izay nanao fakakevitra ary atolotra ny fitondram-panjakana. Mahery ny 2 alina hektara ny alakilany hafa ao Atsimandrefa la Frantsa amin'izao fotoana. Isan'ny manano sarotra ny fifehezana ny hafa ny fitsokan'ny rivotra sy ny fiakarany maripana. Ny antsiprian'izay. Izay ny makasika ny lohatenim-baovao miarahaba ary tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao kolo amin'ity ala ity ampanajana ihany koa tombokilasy tongovavy no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izany no lavin'ireo kooperativa sy ny solitena mpitatitra trano ny fampiarana ny sarandalana napetraky ny fanjakana. Sarandalana tokana valonjato ariary no tapaka izy ireo nandritra ny fivorimbe natao tamin'ity androany ity. Ankilan'izay nametra ny sarandalana ho 700 ariary ny avy eo anivony UCTU raha ny efa nihokevitra reto farany nandritra izay fity nokolona. Nafana ny adevitra nandritra ny fivorian'ireo mpitatitra androany. Raha ny hita, tsy nanaiky avy hatrany sarandalana 100 ariary ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra izay mivondrona ao amin'ny UCTU sy FMA. Raha ny fanazavana, fa tiantoka ho an'ireo mpitatitra ny sarandalana 100 ariary ary manambana amin'ny fitokonana fahobe ireo mpitatitra manoloana ny sazy izay napetraka amin'ny fanjakana. Le izy niamiko aleo janona 4 000 inona réaction ataontsika satria le izy ohatrany didy jadona menjera zany le izy fa tsy jera inona ataontsika dia amin'izay hoe igreve vesika triasa aminah manokana aloha za tsy atao bila PDB ho anatao bila anankiray tokony nisy réaction tsika zany hoe tsy hiasa vetsika amin'ny herinandro pendant 3 jours on va voir inona réaction andreo continue ataovana fotsiny dia zao hoe fanapakevitra fandraisana le hoe valonjato ariary ohatra sarosarotra moatsika ato amin'ny PMA ihany niverina hoe andao dia anao 100 fa tsy marina hoe dia maromarakandraisana raha ohatra misy maromarakandraisana fa sipakatra ianao teto raha miakatra 500 gazole tonga dia mampiakatra 1000 francs tsika ny frais tsika zao miakatra 500 ariary ny gazole miakatra ariary zato ny frais ohatra tsy lozika ihany izy raha tena jerena fa anjaratsika misy fahatsika tsy zay ihany sazy fa bengabe sazy ramazantsika andro miakatra ny vidina pneu miakatra ny lubrifiant miakatra ny pièce détachée. Tapaka tao aorian'ny tsangatanana fa 700 ariary ny sarandalana izay ampiarin'ireo mpitatitra eto Antananarivo ao aorian'ny fanadinam-panjakana na eo aza ny sazy izay navokany teo anivon'ny kaomina Antananarivo. Zao le enjato ny tenen'ny filoham-pirenena avy hatrany dia ny apitsoniny dia natao efa satria fa efa mpanjakana zany dia tonga dia mety foana dia maninona montsy ataontsika ny teniny raha ny fanapakevitra teo ke zany dia valonjato sarandalana dia ahoana zany ny atao raha atao fourrière atsika misy lasa fourrière dia ahoana fa zany hoe alaina zany ny atao fourrière dia hoe zany atao hoe sonona zany
mandamina antsika zany e zay tsy mety amin'izany saina fa mikorotana. Ankilan'izay nefa nitsipaka hatramin'ny farany io saran-dalana 700 ariary io ny teo anivon'ny UCTU izay nanapa-kevitra fa 700 ariary ny maritra iraisana ho an'ireo mpitatitra sy ireo mpanjifa. Fa ny antony any izy koa ny 700 UCTU tsipotra any amin'ny 700 tonga dia apetraka aminareo fa raha 700 volona hitarika aminareo amin'ny ambaratonga rehetra ara-dalàna ao aorianan'ny examen ifampidinika atonga amin'izay tanjo izay fa raha 700 hifonako aminareo ny 700 efa misy contestation tsy moramora nge aza reto ny etadaminy tiako resana hoe aza reto ny teloppo e fa raha ianareo no autorisation d'exploiter io finanantsika dia tsarain'ny olontsika hoe tsena tsy mpitatitra marina. Raha nitatitry ny fivoriana izay niarahany mpitatitra avy amin'ny UCTU, FMA ary UCTS tamin'ny filoham-pirenena omaly. Isan'ny vahaolana izay natolotra ny fanjakana manoloana ireo olany fitaterana eto Antananarivo raha ny fanazavana, ny fampidirana ireo fiara fitaterana avy any Chine izay tetikasa tamin'ny taona 2024, mitentina 3.7 tapitrisa ariary io tetikasa io raha ny fanazavana. Zavatra nafarany iresaka momba amin'ny bus. Ilay bus, projet bus no resana tamin'ny 2013 dia bus 8 tonga zany no azo lazaina hoe rafitra ny validen'ny mpitatitra tamin'ny 2013 tsika ny vidin'ilay bus zany rehefa actualisé amin'izao fotoana dia eo amin'ny $35,000 ka hatramin'ny $40,000 eo 50% amin'izay ihany ny alohan'ny transporteur dia 50% supporter ny fanjakana. Mbola nizaratra eto ny hevitra ho an'ireo mpitatitra tao ireo izay ampiatra ny saran-dalana 700 ariary avy hatrany. Eo ihany koa ireo anambana amin'ny fitokonana vahobe ho an'ireo mpitatitra manoloana ny sazy izay apetraka amin'ny fanjakana. Tsy etsony aloha zany izay tena marina ao anatin'izay hatreto fa takitaky foana aloha sao dia mbola misy famerim-bola ny sarandalana tolotra ao anatin'izay sarandalan'izay hatrany dia nampiakapeo manoloana ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary nataon'ny kooperativa mpitaterana eny an-toerana ny vahoaka n'Ambotrimanjaka androany. Anisy fampiatsona nataon'ny viadidinan'ny tanàna azy ireo ho fitadiavana marimaritra iraisana momba io saingy ny ziriziry tamin'ny fanapahan-keviny ireo mpitatitra hatreto. Manomboka manohitra ny fampiakarana sarandalana eo papana ataon'ny kooperativa mpitaterana suburbaine ny vahoaka raha ho an'ny kooperativa mpitaterana mampitoy an'Andrenivohitra sy Ambotrimanjaka tsy araka ny tokony ho izy ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary. Farafabetsana dia farafabetsana ho fitsinjo farafabetsana 700 ariary. Amin'izay rehefa mihoatra ilay 20% départ 500 ariary. 700 ariary farafabetsana ary miala ena 67 hatrany Ambodivona fa tsy arina ety amin'ny commune ny tomobile hafa indray manko re apasin'ny tomobile hafa le izy fa le arina na eny Tsamarina na eny fikarana le olona dia tsy tonga any Ambodivona ilay olona mitondra entana na olona mody eny amin'ny farany arian'ny bus. Nanamafy ankilan'ny mpitatitra fa tsy ho vitan'izy ireo intsony ny hitazona ny sarandalana latsak'izay 700 ariary izay. Ankoatra ny fiakaran'ny viditsolika, maro ny teboka nambaran'izy ireo ho namaritan'ny sarandalana ankehitriny. Raha malala ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny gazoal taloha raha 700 ny fiakaran'ny gazoal dia efa nampiakatra frais daholo ny taxi be rehetrarehetra manerana Madagasikara. Tia nefa ny 44%, 20% nge ny karan'le frais an'Ambotrimanjaka. Ny pièce nefa magaga. Maninona ny pièce za sady mivarotra pièce ihany. Maninona raha pièce nalaiko Royal zao efa alaina 3 alina aiza zany ny henan'le transporteur tsy maintsy raha mare 3 alina ianao tsy maintsy mivarotra fa raha kely dimy arivo sy 3 alina dia tsy maintsy metraka any amin'ny transporteur io. Manoloana izay fifandrohitana eo amin'ny rotonta izay nampiantso ny solotenan'ny mpitatitra, ny solotenan'ny mponina sy ny tompon'andraikitry ny filaminana eny an-toerana androany ny fiadidinan'ny tanàna. Ny tadiavana ny marimaritra iraisana eo amin'ny rotonta ny tanjona, indrindra ho fitsinjovana ny vahoaka izy ireo izay efa nanambana ny hitarika grevy anatin'izay. Ho antsika tsy ato tokantrano zany ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpiasa mandeha miakatra fa vao nisontra androany ny fanjakana ny hoe misontra ny carburant androany vao nampifantariny ny epitsy maraina tonga dia nisy fetraka ny tamin'ny hoe zany hoe nisambatan'olona zany tsisy niomana amin'izao
fisondrotam-bidiny carburant zao noho izany a tsy maintsy misy fiatraikany koa eo amin'ny olona zany zay rehetrarehetra zay de zay zany a no nijerenay rehefa hita hoe am'izao fotoana zao zany mpanjifa menimenina izy ary manao ary milaza mihitsy ary moa zany hoe be da be nytonga eto aminay hoe zay hoe zay tokona zay grevy zay hitaky dia tsy maintsy manay andraikita zany a ny fiadidinan'ny tanàna nambotro manjaka 700 ariary ny sosokevitra naroson'ny solontenan'ny mponina sy ny fiadidinan'ny tanàna nandritra ny fivorian'androany raha ny fanampanazavana farany azo momba izay hatreto mbola nisirisire amin'ny 700 ariary ny mpitatitra eny an-toerana olany sarandalana nateraky ny fiakarany viditsolika avokoa zay fa ny olany famatsiana ra-tsakafo avy amin'ny adiny Ukraine sy Rosia kosa indray dia manano satrotra ny famatsiana fanampiana indrindra ra-tsakafo sy ara-pitaovana ho an'ny faritra atsimo amin'izao fotoana izao noho ny fiatraikany ady eo amin'ny rotonto izay miteraka fiakarany vidim-piainana kabeny. Maro ny fiatraikany io ady io ho an'ny Madagasikara ankehitriny androany namerina ny antso anatsaharana ny adiny firenena mikambany. Gaeton Andriatsilavo. Niatraika mivantana amin'ny fanomezana fanampiana any amin'ny faritra atsimo ny nosy ny fiakaran'ny viditsolika sy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao izay nateraky ny adiny Rosia sy Ukraine araka ny nambaran'ny mpiara-mionina antoka amin'ny Madagasikara tahaka ny PAM na ny programme alimentaire mondial sy ny firenena mikambana. Le dernier bulletin des marchés du PAM fait état d'une augmentation de 5%. Hita tamin'ny tatitra mikasika ny tsena no totosain'ny PAM fa nisy fiakarana 500 ny vidim-bary eny amin'ny tsena eto an-toerana. Tena miteraka fahatarana ireo ary mampitombo ny faharefon'ny mponina ireo ary mbola miampy ny fiatraikan'ny fiakaran'ny viditsolika izany. Ahina ny mbola hitombon'ny fiatraikany ireo. Manoloana ireo dia manamafy ny asa sahany miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka maro ny PAM manohana ny mponina ho afaka hiatrika kokoa izay zava-misy izao. En plus des aides humanitaires que nous déployons. Pour intervenir au sud ou même à Madagascar par rapport à des produits. Rehefa andray fepetrany amin'ny faritra atsimo na ny eto Madagasikara ihany koa mikasika ny fanomezana fanohanana sy fanampiana ohatra dia lasa samihafa noho ny tany aloha. Amin'izao niakatra avokoa ny vidin'ireo vokatra izay tokony amalin'ny filanimponina tena marefo noho ny fiakaran'ny vidin'ny fitaterana. Beaucoup plus cher d'importer à cause des coûts de transport. Tsy mijanona amin'ny lafiny fanampiana sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine io. Isan'ireo firenena lasibatra betsaka izany Madagasikara ankehitriny. Manoloan'izay androany namafisy ny firenena mikambana ny antso ny tokony ampitsarana ny ady io faran'izay aingana. C'est pourquoi nous, en tant que système des Nations Unies, nous appelons de tous nos voeux que la guerre. Noho izany indrindra no iantsonay système des Nations Unies ny tokony ampitsarana tsy misy atakandro ny ady any Ukraine. Isan'io fiatraikan'io ady io ny sakana aterany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Amin'izao ohatra isika dia miresaka ny krizy ara-tsakafo, krizy arabola, krizy ny angovo ary ny azo tsapaitanana dia hiaran'io fiantraikan'io ady io avokoa na ireo firenena tsy miditra amin'ny ady azy. Ny eto Madagasikara ohatra dia ny fiakaran'ny viditsolika, ny any amin'ny firenena hafa dia ny tsy fahampiany vokatra sakafo. Miteraka fiantraikan'ny saran'ny famokarana angovo ihany koa io ady io. Des hausses de coûts de production à travers l'énergie. Raha tsy ahivina, tsy anisan'ireo firenena nanameloka ny fanafiana samihafa nataon'ny Rosia ny Ukraine ny fanjakana malagasy. Ho an'ny firenena mikambana, ahiny tombo hatrany ny fiatraikan'ny krizy ateraky ny ady io na eo amin'ny sehatry ny toe-karena, sosialy, fahasalamana sy ny maro hafa. Fa tsy mitsaha-mitombo ny tratry ny tsy fanjarian-tsakafo sy ireo iarany fiatraikany fiovan'ny toetrandro any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoana. Araka ny tatitry ny SNU na ny système des Nations Unies tamin'ity androany ity nandritra ny tatitry ny asa vita ny tontosaina izy ireo. Maro ny fanamby amin'ny ady amin'ny farefona ara-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana malagasy na ny cadre de coopération tontosaina hatramin'ny taona 3 mianta. Mitentina mahery ny 20 tapitrisa dolara ny fanampiana nositra ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny système des Nations Unies ny adina tamin'ny tsy fanjarian-tsakafo tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny taona 2024 araka ny tatitra ny totosain'ny firenena mikambana androany. Tsy ampy manoloana ny fahabetsahany tany tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana nefa io
hatramin'ny taona 120 no makaty mitombo hatrany ireo voakasiky ny tsy fampitsakafo izay na ny kere. En 2021, l'analyse faite 2 fois par an en fait sous le lit du ny taona 120 araka ny fanadiadiana no tontosainy ny BNGRC moa dia nisy ny rehefa napetraka ray hatramin'ny isa 5. Ny isa ray dia midika fa tsara ny zavamisy ary ny 5 dia manambara fa tena ratsy ny zavamisy mahakasika ny tsy fanjari-tsakafo. Hita tamin'ny fanadiadiana ny tontosaina ny taona 120 io fa maherin'ny 50 isan-jato amin'ny distrika any amin'ny faritra Atsimo Nosy dia eo amin'ny sokajy 4 avokoa. Izany hoe anakaiky ny tena ratsy. Ankoatr'izay ponina miisa maherin'ny 3 alina no voakasika tao anatiny isa 5 na tena iarany tsy fanjari-tsakafo mavavay indrindra. Izay no antony namparisika anay hanao lalam-pamena ny any amin'ny faritra Atsimo mahakasika ny fanatanterahana ireo fanampiana sy tetikasa maro. Ny taona 2020 kosa araka ny fantatsika dia isan'ireo faritra lasibatra indrindra tamin'ny rivo-doza tamin'ity taona ity ny tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Izay ihany koa no nahatonga ny système des Nations Unies nanao laram-pamena ny fandraisana andraikitra tany amin'ny toerana. Maintenant environ 12 millions de dollars environ ont été mobilisés par le système des Nations Unies. Ho amafisina manoloan'io ny fanaovana laharam-pameana ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo sahan'ireo mpiara-miominantoka samihafa. Ilaina raha ny fanazavana ny fampitomboana ny vola ampiasaina any amin'ny faritra voakasika betsaka an'izany. Avec la crise sanitaire qui persiste et la situation dans le Grand Sud qui s'est empirée, de nombreux défis manoloana ny krizy ara-pahasalamana mitohy hatrany sy ny fitombony faharatsiny ny zavamisy any amin'ny faritra Atsimo Nosy dia maro ny ezaka tsy maintsy ho tanterahana. Raha ny eritreritro dia anatiny ameny Madagasikara zao amena amin'ny fiahinan'ny mponina manoloana ny fiantraikany Covid-19, ny fiovan'ny toetrandro ary ny krizy ara-toekarena teraky ny adiny Rosia sy Ukraine. Ataoko mahitsy ny teniko hoe raha toy izahay ka afapo tamin'ny asa vitanay teto Madagasikara dia efa niala teto amin'izao fotoana izao. Entina ilazany zany fa mbola betsaka ny asa miandry na efa betsaka aza ny asa vita. Mbola ilaina ny mampiasa vola farany izay betsaka amin'ny sehatry ny sosialy tahaka ny fisitrahana raha ny fisotro madio, fahasalamana, fambolena, fanabeazana sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fanamboaran-dalana. Ary ilaina ny tena famihezana ny tsy fanjari-tsakafo io mba ho afaka hiditra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Soit maîtrisé pour qu'on puisse passer d'une phase d'humanitaire, du tout humanitaire à une phase de résilience et de développement. Tsy aivina tafiditra amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny fiara-miasa ny firenena mikambana sy ireo mpiara-miominantoka hafa miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy momba ny cadre de coopération nampiarina nanomboka ny taona 2020 ary farana ny taona 2020. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny tsy ny asa sy ny fahasahiranana iainan'ny mponina ao amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana. Miandrandra vahaolana manoloan'izany izy ireo ary mitaky ny hanokafana orinasa ahafahana manome asa ireo tanora Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo ihany koa ny fiovan'ny toetrandro, tsy mananasa ny ankamaroan'ny mpamboly ankehitriny. Noho ny tany toy maika io, sahala amin'ny raha tsy mananasa ny mpamboly. Tsy misy ora, tsy misy fambolea, fa miandry rano baka andoha rano avao raha haika rano tsy avy oraky tsy mahatsisy loatsy rano nefa raha haiko mamboly mainty avao, mangahazo, tsako, bele, lojy, antaky zao famboleana ihany. Miteraka tsy fandriam-pahalemana ny tifisian'ny asa sy ny fahantrana iainan'ny mponina. Lasa tsy tompon'ny tenany tsony izy ireo, manao izay ahitana sakafo ary mamono tsiradrariny ny mpiara-belona aminy. Zao miresaka aminareo zao misy zanako na lany olobetro, na lany maso, na lany ny hato. Ro mianaka izy ireo. Eo amin'ny faritsy Atsinanana Tsanisiha, eo amin'ny 9 km miala Tsanisiha. De 10 km miala Benetsy namonoan'androzy an'ireo olonareo. Fianahana zany rozy maty io. Tsy hay ny olona mono azy tsy hita fa rozy hamelom-po amin'ny lahalegna amin'ny fahasarotam-piainana no nahatonga androzy norihin'olo maty amin'ala eo agny. Mosare ka mila zao ovy amin'ala egny egny de vonoin'olo amizay egny. Zao zany tsy fandray-pahalemana eo olo
aomby n'olo zay mba mahavokatra fambolena andeha sabasy hitifiran'ny tompony soa hakanandreo fambolena zay tiany halady eo ka dikan'izay mosary be ny olona mifaritsy Toliara 2 ty. Isan'ny amin'ny orinasa ao Toliara raha ny fanazavana ny fananganana orinasa ohatra amin'izany ny basy Toliara izay mbola mizarazara ny hevitry ny mponina manoloan'izany ankehitriny. Ny fandona teo mpanohitsy noho ireo miarony base, misy miarony base gnao, misy contrat base gnao. Zay ny raha ny fandona ny hitako teo la antokotany koa ny kaognandrozy. Zaho ny mpanelanela miteny hoe raha tenako hoe tsy haitsika fa raha tsy tamitsika teto ndraiky ka orinasa haorin'olo hiasantsika manahaka ny usine atsangan'olo amin'ny tokotany eo ke ny fagnolagnatsika morofokotsika avao ro fagnola toy. Tena tsy nankafy aloha fa jereko amizao satria tsy ampy le ranonora raha tsika fa miaritsy asa mba misy koa forage io mba hagnampy ranotsika igny hagnampy azy. Teniko farany zany de hoe asa mba hahasoantsika ty basy Toliara ty saleo ve mba ome lala reo mba handeha le orinasa eo asa mba izay koa mba hiaignatsika. Isan'ireo tsy nanaiky io orinasa io ny fikambanana Azanadrika izay ahitana mpikambana manodidina ny 7,000 tsy misy vokatra intsony ny jona ankehitriny ary mitombo ny fahasairanana vokatra izany. Raha tsy maintsy hisokatra ny orinasa, tsy maintsy hitsinjovina ny mpiandrika hoy ny filohan'izy ireo. Fampandrosoa moa manko le tsy misy ratsy fe tsaratsara kokoa koa mba tsinjovy koa hoe manao akory ny ty fiainan'ny zon'olombelo, ny tontolo iainan'olombelo amizay le fotodrafitrasa hiasan'olombelo amy hiasan'le olo zany surtout fa piasa miriaky. Fa la piasa atety moa tsy de hay fa le piasa miriaky iny zany hoe hanao akory ny fipetsapetsan'ny olo reo. Moa ve hiasa iaby reo olo reo, olo mahazaka analin'ny personne reo. Zay zany. Raha ohatsy ka hoe ka miasa olo reo tanteraka hoe fa miasa tokoa, ino moa ny azo roasan'ny tombotsoa satria le vokatra fa tsy misimisy amiriaky iny de azo atao raha ohatsy ka hanatsara izy. Fa raha ohatsy koverigny izy io manahaky naniko zao mpiasa amiriaky toy zao mamelo nanaky, mamelo mbaly, mitondraky tokantrano, aiza ijoroan'izay zany. Zay zany mipotiky zany le zay zany mampalahelo le vahoaky ny surtout fa anatin'ny association Zanadriaka io. Miandandra vahaolana ahafana miala amin'izao fahasairanana izao reo mponina ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Misedra olana ny fambolena noho ny tsy fisian'ny rano, misedra olana ny tanora noho ny tsy fisian'ny asa, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, mbola tsy tafarina ny sehatry ny fizahan'ny tany, taoriny ny valanaretana Covid-19 ary misedra olana ihany koa ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany. Indrika fanasazina ny Komoro ny fipitra no raisy ny kompania Air Madagascar amin'ny fanafoanana ny sidina mampifandray ny firenena rotonta. Izy fiatraika betsaka ny firenena komorianina zany ho ny mazovoan'ny miasa sy monina eto Madagascar tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony fanafoanana ny sidina raha ny fanazavana trany Sinela Ranevson. Tratra ny tampoka ireo komoriana sy ireo mpandrarà mivezivezy eto Madagascar Komoro Madagascar raha namoaka ny kompania Air Madagascar fa nofoanana nanomboka omaly avokoa ny sidina izay miazo any Komoro sy avy any Komoro makaty Madagascar. Izy fiatraikany ratsy izao fanapakevitra izao raha ny fanazavany ny masoivon'ny Komoro monina eto Madagascar. Antony maro ny sehatra ifandraisan'ny Komoro amin'ny Madagascar ary efa nandritra ny taona maro. Alors, nous prenons acte de cette décision souveraine des autorités malgaches. Mampalahelo ihany ny fanampahan-kevitra noraisin'ny fanjakana malagasy izay izy fiantraikany amin'ny fifamezivezen'ny olona amin'ny firenena rotonta mandray mpianatra komoranina marobe i Madagasikara. Ireo hopitaly mpanjakana sy ny tsy miankina dia mandray ireo komorianina marary izay alefa-tsaboiny eto Madagasikara. Izany rehetra izany dia izy fiantraikany ratsy sainga mananteny izahay fa izy ny fifanarahana amin'ny firenena rotonta. Entre les deux gouvernements, les gouvernements vont se parler, les choses vont pouvoir s'arranger. Efa nisy ny fifampiresahana mahakasika ny afamerenana ny vola nanjifana ny tapakila ho an'ireo izay efa nividy izany hoy ny masoivo. Efa maro ireo mpandeha no nanjifa ny tapakila amin'izao vanim-potoana izao. Misy ihany ny sidina hafa izay akoatra ny ataon'ny kompania Air Madagascar saingy ambony ny sarany rano fanazavana. Tellement ça pénalise beaucoup parce qu'il y en a qui ont déjà pris des billets d'avion et qui ont des réservations qui ont été faites. Efa misy amin'ireo olona no efa mahazo ny tapakila izay mitaky ny famerenana ny volan'ny tapakila.
ho an'ireo olona izay tsy afaka nandeha amin'izao vanim-potoana izao sarotra ny fitadiavana tapakila misy any ny mandeha ao Paris, Kenya fa saingy lafo izany ary tsy zakan'ny fahefan'ny Komorianina sasany. Ny zotra nataon'ny kompania Air Madagascar no nanokatra ny lanitry Comore ary mananteny izahay fa itoy izany. Donc nous souhaitons que cela continue et que les deux pays puissent avoir les meilleures relations. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony hanampiantona ny sidina mampifandray any Comore Madagascar. Mety hisy ifandraisany amin'ny hafitaky ny fanjakana malagasy ny famerenana ny volamena milanja manodidina ny 720 kilao izao fepetra noraisina izao. Akoatra ireo mpandeha lasa lasibatry ny fanapahan-kevitra izao araka izany ny kompania mpanjakana Air Madagascar no ny sakana tsy isin'ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ireo sidina tokony tanterainy izy ireo. Isento anaty doka fo vetivety sika ny momba ny fahitany ny syndikan'ny mpiasa eo anivon-Jiramany olana tsy mampandroso ny orinasa mpanjakana hatrizay. Eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra amin'ny fitrandrahana volamena ao Betsika amin'ny Bolobe ampahany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Attention, événement Urban Vibes by World Cola. Dimanche 24 juillet 2022, un Saint-Malch avec les meilleurs artistes urbains du moment. Shine, César, Mr. Saïd, Mad Max, Lion Hill, Naël, Wadayoum, en guest star, FSC Musique, Rouska. Billets déjà disponibles en ligne sur Ticketplay et dans tous les points de vente Massine. Urban Vibes, le dimanche 24 juillet 2022, un Saint-Malch, événement 10-09-20. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa raha kotondrazana ny asiny izay tompony andraikitry ny serasera eo anivony Alliance Française n'Antananarivo miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Misy ny hetsika izay arahanareo amin'ny Telma Madagasikara, inona ny mahakasika anazy io? Efa ny miarabampijery rehetra tonga eto indray izay ampafantatra anareo fa tonga ny andiany fahenina amin'ny Carrefour de la formation des métiers de l'emploi izay atao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo ny fahenina amin'ny 20 ny volana Jolay ka hatramin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao. Inona moa zany raha fitinina ho an'ireo mpanaraka ny vaovao amin'ity ality ny tena dika ny hetsika iza ihany koa ireo isan'ny kendrenareo manokana ao anatin'izay? Ny Carrefour de la formation des métiers de l'emploi ho an'izay efa nahalala dia toerana anankiray natao ampiraisana an'ireo olona izay mitady asa, mitady fianarana ary ihany koa mety hoe mitady formation ohatra hanampiana anazy amin'ny fiainana. Ho hitanareo ao zany entreprise maro isan-karazany izay ampanao entretien nareo amin'ny fotoana io sy maka CV ihany koa. Misy ihany koa nefa ho an'ireo mpianatra izay hoe mitady an'izay fianarana na université izay rehefa vita ny baka ohatra na ihany koa mety hoe tsy hoe rehefa vita ny baka fa amin'izao any amin'ny lycée ohatra ianao dia efa tianao ho fantatra hoe inona ny zavatra tianao atao any arinany dia misy an'izay any amin'ny Alliance Française mandavamamba mandritra an'ireo 5 andro be izao ireo. Mety misafidy zany ireo mpandray anjara hatrany hoe efa nresahako eto mandritra nyty andiany faheniny ity. 30 eo no mpandray anjara ao amin'ny Alliance Française amin'ity taona ity, izany hoe mitambatra ao avokoa na ny université, ny centre de formation sy ireo entreprise izay mitady olona ho recrutena amin'ity izay mitady izay tianao recrutement moa zany. Inona ny tena isany mampiavaka ny hetsika raha oharina amin'ireo ataontsika hoe andimy teo aloha nisy hatrizay? Miavaka dia miavaka ny hetsika amin'ity taona ity satria dia nozarainay roa izy io, izany hoe ny fahenina amin'ny 20, fafito amin'ny 20 ary fahavalo amin'ny 20 ny volana Jolay dia hisy formation, conférence sy atelier isan-karazany ao amin'ny Alliance Française. Afaka jerenareo amin'ny page Facebook ny Alliance Française n'Antananarivo mombamomba an'izay sy ny hoe thème rehetrarehetra horesahanao mandritra n'izay fotoana izay. Ny faha 7 amin'ny 20 sy faha 30 ny volana Jolay kosa dia misy an'ilay ataontsika hoe salon des étudiants. Amin'ny fotoana io zany vao misy trano hoe vao amin'ny Alliance Française 26, 27, 28 formation atelier ary 29-30 salon de l'étudiant.
Mamempona raha ve sa misy ataontsika hoe vidim-bidirana ny hetsika hoeto ihany koa ny fanentanana hoentinao anatin'izay. Raha tonareo kalina amin'ireo thème na conférence sy atelier izay karakarain'ny Alliance Française ny 26, 27, 28 juillet dia efa taro fa 2,000 ny fandraisana anjara amin'izy ireo. Averiko ihany fa ao amin'ny page Facebook ny Alliance Française misy an'ireo thème rehetrarehetra ireo. Raha toa kosa ianao ka te handeha amin'ilay salon de l'étudiant zany hoe amin'ny 29h30 dia maimaimpona ny vidim-bidirana manomboka amin'ny 6 ora dia efa misokatra ny vavahady ao amin'ny Alliance Française amin'ireo andro anankiroa ireo tsy mitsahatra izay raha tsy amin'ny 4 ora toy izay ihany koa ny conférence sy ny atelier manomboka amin'ny 6 ora maraina izy ireo ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 4 ora hariva. Fendefeny fanazavana makasika izay ankasitrahany ianao raha kotondra zana ny asina ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny kolotany ity ala ity. Saotra betsaka indrindra dia manantena ny fakahita aminareo indray eny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity miompana amin'ny fiakarany viditsolika ny fanadiadiana ny tontosain'ny agence capsule ny arana tamin'ny Cool TV tamin'ity manaraka ity mitombo ny fahasahiranana arabola teraka ny fiakarany viditsolika ho an'ny maro araka ny valiny fanadiadiana andeha arahantsika ny antsiprian'izay. Inona ny fiatraikany viditsolika amin'ny fiainanao? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 700 20 taona no mihoatra teto Antananarivo renivohitra ny 4 hatramin'ny 9 jolay 2024 teo. Maro indrindra izay ny 720 isanjato namaly fa hitombo ny fahasahiranana arabola ateraka ny fiakarany viditsolika. 9 isanjato ny laza fa tsy misy fiatraikany amin'ny fiainana ny fiakaran'izany ary voatery mampiena ny fandaniana ara-tsolika atao ny nambarany 3 isanjato. Efa hita eny amin'ny andavanandro ny fiatraikan'ny fiakaran'ny viditsolika io ankehitriny. Hita izany amin'ny fiakaran'ny vidiny entana amin'ny andavanandro, ny sarandalana, sara-pitaterana entana sy ny maro hafa. Matsapa amin'ny fitombony fahasahiranany olom-pirenena io ihany koa ireo mpivarotra. Eto amin'ity toerana iray ity ohatra, ny ena mpanjifa taorian'ny fiakaran'ny viditsolika. Nisy tena nisy mihitsy hatramin'izao tena vao mafy mihitsy ny tsena tsy mitovy ny volana ambony iny zany fa tena tsy hitako izay lazaina fa vao mafy zany. Io tsy ny taloha zao hafa taloha zao nataoke ray alina dia zao mety 15 000 ohatr'izany 10 000 fakana entana zao mipake amin'izao efa 75 nefa taloha 25 ohatr'izany zao izy efa any amin'ny 70 any 100 000 fihetsaka amin'ny be mihitsy amin'ny tsena nefa ny olona tsy hividy entana fa zatsan'le taloha le olona dia ohatr'izay dia zay misy eo fotsiny. Lafo androany zao tonga dia juste sakafo androany dia zay. Na androary zao mbola endrakendrana, za zao manandranakevatra mbola endrakendrana be, mbola mafimafy ny akinina ny ambony sisy. Ahina toetra ny fiatraikany fiakaran'ny viditsolika io, ity faran'izay niakatra mandina ny 4 isanjato noho ny vidiny teo aloha raha tsy ahivina. Famoroso amin'ny digitalisation ny fikirakirana ny antota taratasy samihafa makasika ny fananganana orinasa ny eo anivony DBM amin'ny zao fotoana izao ny anamorana sy amporosiana hatrany ny mpandraharaha hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Amin'ny fananganana ny orinasa no tanjona anatin'izay ny fananganana orinasa eto Madagasikara izay efa manomboka mivelona tsy kelikely amin'ny loany ny taoriany olana maro nateraka ny Covid-19. Efa miroso amin'ny digitalisation ny fananganana orinasa ankehitriny ny EDBM ary efa misy vokatra tsara azo tamin'izany. Efa miverina tsikelikely toy ny toedraray taloha ny valana aretina Covid-19 ny fananganana orinasa eto Madagasikara raha ny fanazavany ny tompona andraikitra teo anivony EDBM. Zany hoe raha hoantsika eto Analamanga zany dia efa en ligne ny création d'entreprise amin'izao tsika amin'izao depuis tamin'ny volana oktobra farany teo dia izay zavatra io mpamaranana izay phase pilote Analamanga zay tsika zao dia hiditsika zany atsoatsy anatin'ny fanapariana zay ny faritra koatran'ny ny fananganana orinasa zany dia tsika dia tsy mihoatra mihitsy ny 3 jours tena tsy mihoatra mihitsy ny 3 jours à partir du moment hoe feno tsara ny atota taratasy rehetra oentin'le fananganana orinasa dia rehefa mizatra tsikelikely amin'le digitalisation io tsika dia antenaina fa tokony hidina io hidina 2 jours na ho latsaky ny 2 jours. Fanatsarana ny fomba fiasa ary entina ihany koa anampiana ireo mpandraharaha ny tanjona anapetraka amin'ny firosoana amin'ny digitalisation. Resaka
digitalisation aloha zany dia le atao hoe modernisation ny fomba fiasantsika dia ny facilité ho an'ny olona kokoa zany manangana anazy zany hoe tsy voatery se déplacer zany makaty amin'ny DPL fa na ny renseignement rehetrarehetra dia efa hitany en ligne daholo dia ny procédure afaka ataony en ligne dia rehefa atsoatso koa mbola hiditsika amin'ny paiement en ligne paiement zany amin'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsy en ligne fa mbola hiditra amin'izay koa tsika atsoatso mbola misy développement supplémentaire kely ataontsika amin'izay maro ny sehatry ny fandrararana eto Madagasikara amin'izao saingy mbola maro ireo tompon'andraikitra ny ezaka izay tokony mbola ho apetraka. Isy ny ezaka amin'ny fanamorana ny fikarakarana ny antota taratasy amin'ny fananganana orinasa mba ahafahana manome sehatra ny olona rehetra. Ndresaka izay fananganana orinasa izay ihany sika dia maro ny fahaiza-manao sy ny traikefa takiana amin'ny fitantanana ny orinasa izay tsy atongavana toy ny mahazo ny orinasa ampanjakana JIRAMA amin'izao fotoana raha ny faneho-kevitry ny sendika ny mpiasa tamin'ity androany ity dia fanapahan-kevitra politika ny entin'ny fanjakana mahana ny olany orinasa JIRAMA amin'izao fotoana ka antony tsy mampandroso ny orinasa izay. Nanao fakakevitra araka izany ireo mpiasa ny JIRAMA ary atolotra ny fitondram-panjakana izany ny hitondrana olana matotra manoloana ny olana sedray ny orinasa mpanjakana amin'izao fotoana ny tanjona anatin'izay fity hanokolona. Tafiditra ny katerena tanteraka ny orinasa JIRAMA ankehitriny ho ny sendika mpiasa androany. Isan'ny mahatonga ny olana matetika eo amin'ny orinasa ny fanapahan-kevitra izay raisy ny fanjakana raha ny fanazavana. Décision politique ane dia zao ny orinasa JIRAMA zao tokony fantatsika société industrielle izy mpamokatra herinaratra mamokatra rano. Nefa noho ny lalàna samihafa izay rahantsika amin'ny mpamatsy vola sy ohatr'izany dia nosokafana zany afaka ataon'ny orinasa ivelany izany famokarana zany. Ary izay mahatonga ny orinasa antsika sahirana satria mividy lafotsika any amin'ny mpamokatra nefa ny fanjakana noho ny fitsitsovana ny vahoaka dia tsy mivarotra n'ilay hividianana any amin'ny vahoaka sika. Dia izay no mahatonga an'ilay fanapahan-kevitra ara-politika ilay izy ary izany no ataontsika hoe anaovana amin'izao fakakevitra zao zany hoe hitondra hevitra sika ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny mpiara-miombonantoka rehetra hoy izay zany eto amin'ny firenena hijery an'ity orinasa antsika JIRAMA. Nisy araka izany ango-kevitra izay nataon'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Anton'izany adidy aman'andraikitra ireto farany izay mpanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ao anatin'ny orinasa. Izay indrindra ny dikan'ilay assemblée générale manana soso-kevitra ireo namana mpiara-miasa ireo. Ny ankamaroany namana mpiara-miasa ireo dia efa nandany ny fahatanjona tato amin'ity JIRAMA ity. Misy ny 30 taona farafahakeliny isany tato amin'ity JIRAMA ity. Misy ny voaingana. Manana fahaiza-manao zany ny mpiasan'ny JIRAMA. Dia hitondra an'izay izy, hitondra vahaolana izy hoe soso-kevitra avy aty aminay namana mpiara-miasa entinay anjara borikinay entinay manarina ny orinasa JIRAMA ny zavatra toy izao sy toy izao. Dia tia maritra ihany koa izy hoe ny mpiasan'ny JIRAMA dia tsy tompona andraikitra mivantana na ankolaka izao olana sy krizy iainan'ny orinasa JIRAMA izao. Tia metraka izy zany hoe ny mpiasan'ny JIRAMA dia niasa amin'ny fahaiza-manaoany ary matoa ity JIRAMA ity dia averimberina hitona matoa ity JIRAMA ity mbola ohatr'izao dia nanao ny ainy tsy ho zavatra ny namana mpiara-miasa ary tena niezaka natonga ity JIRAMA ity amin'izao toerana misy azy zao ankehitriny. Isan'ny fehi-kevitra izay hoentiny ireo mpiasa any amin'ny fitondram-panjakana aorian'ity fivoriam-ben'ny mpiasa ity. Raha tsy arivina, isan'ny olan'ireo mpiasan'ny JIRAMA ny resaka fiahiana ara-tsosialy izay tsy sitrahan'ireto mpiasa ka miteraka ahiahy amin'ireo mpiasa amin'ny fanatanterahana ny asa. Lafomba hafa kosa indray ny zanaky ny mponina eo anivon'ny komuna Tanjombato indray no nisitraka ny hetsika didipotra faobe iarana amin'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity manomboka ny volana aogositra ho avy izao. Isitraka fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary avy amin'ny antoko ihany koa ny vahoaka ary tsy ho diso anjara amin'izany ireo mponina ao Tanjombato. Zavatra ity moa fanao isa-taona fanao ny atokany amin'ny isa-taona zany na any amin'ny vahoaka ny Ambofika dia tsy maintsy misy tamberina veriny atoko any amin'ny vahoaka zany zavatra izay zany atao isa-taona. Taoriny ny teny amin'ny komuna Ambohijanaka tsy diso anjara tamin'ny didipotra faobe iarana amin'ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny teto amin'ny komuna Tanjombato androany. Mahafinaritra ka zao no tena zava-dehibe mihitsy zao tsika ponina rehetrarehetra mihitsy engany mba hitojo fifanaovan-javatra zao amin'ny olona sahirana rehetrarehetra fa dia mahafinaritra be mihitsy
ka dia misaotra antsika rehetra nareo mpikarakara koa dia isaorany nareo mpikarakara fa mahafinaritra tsy saotra an'izao fa raha ohatr' zao dolo dia fa milamina dolo ny malagasy rehetrarehetra. aorian'ny hetsika didipoitra faobe tahaka izao iroso amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga izay tafiditra hatrany amin'ny asa fanasoavana sy ho tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Ny didipoitra faobe toy izao moa dia tamberina andraikitra ataon'ny malagasy miaramiainga amin'ny vahoaka. Ny asa sosialy izay ataonay dia tsy mionona fotsiny izahay amin'ny didipoitra faobe fa amin'ny fahaen'ny volana aogositra ho avy izao dia hanomboka indray ny fivarotana fitaovam-pianarana izay amidy amin'ny vidiny mirary ho fanampiana ny ray aman-dreny amin'izao vidim-piainana efa hitantsika fa miakatra dia miakatra ny solika miakatra dia mba manampy ny ray aman-dreny sady manantona akaiky nyreo vahoaka ny malagasy miaramiainga. Izany dia isaoranay manokana ny filoha-mpanorona, filoha nasionaly mpanorona malagasy miaramiainga sy ny sénateur izay nanohana an'ity didipoitra faobe ity. Tsy ny commune Tanjombato ihany ny anaovana an'izao fa ny commune rehetrarehetra manerana ny nosy dia anaovana ny didipoitra faobe sy ny asa sosialy rehetra izay karakarain'ny malagasy miaramiainga. Isan'ireo isitraka fitaovam-pianarana mirary araka izany ny ponina eo anivon'ny commune Tanjombato ho fanalana fasairanana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Ho an'ny androany didipoitra maimaimpona ary nozaraina kilalao sy biskuit ireo ankizy vita asoavana. Fa azo anambily be vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Maro ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra amin'ny fitrandrahana volamena ao betsika ambilibe. Nisy araka izany ny atrikasa natao hijerena miaraka ny fomba hitana sorotra ny lalana fivoahan'ny volamena any an-toerana. Ny any an-toerana izay isan'ny toerana malaza amin'ny volamena efatra amin'ny fanjanahantany Gaeton Andriatsilavo. Raha toka manodidina ny 200 ireo mpanangom-bokatra ao betsika amin'izao fotoana, ny 520 amin'ireo ihany no ara-dalàna hoiny eo anivon'ny commune na ao an-toerana. Vokatra izay mahazo laka ny gaboraraka sy ny ramatahora ary miafara amin'ny fandrobana volamena azo n'ireo mpitrandraka madinika. Tokotro zahay tsy jaly ato fô raven'olo manam-pahaizana maditagna zegny olo tsy miasa. Ireo ka fa mahita fatongan'olo vaky ireo fa mamory miketrika antendrabozigna anao ireo may fanjakagna olo an-tanàna ndraiky magnampantena ray aman-dreny maheziny an-tegna fa izy ka niboaka tamin'ny fahataka ty to volamena maromaro an kilo tsy hitanay tompony izay zay folo mandrava fô fa zahay zay matoky fa hovaharo amin'ny raha ninay mbo hiadina zahay. Fa izy ka tamin'ny fitoagna taloha ka fa magnaboaka vola izy zay fa miala amin'ny sisiny agny matoky zay mbo ampiany fanjakagna ampiany madegôly amin'ny asa ty. Donc mba ho velogny ravoravo olo fô nare jalinay tamin'ny fahatagna ty tato mifandrava zahay mitôrogny fahaizagna taratasy. Raha nitatitra nataon'ny KMD na ny komity mpanatanteraka ny dina eo anivon'ny commune mahatratra tany amin'ny 470 faingo 300 kilao ny volamena hita sy fantatra ireo mpikambana nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny taona 2022 ary tsy fantatra ny tany nalehany ka efa nanaovana tatitra tamin'ny isanambaratongany. Tokony ho amafisina manoloana izany ny fanaraha-mason'ny volamena mivoaka ny faritra hoy ny eo anivon'ny KMD. Aleo nareo koa rehefa agnaboaka azy tsara asiagna maramila ny kolektin'ny KMD dia asia comptoir io isaka ny tanimboan'ny volamena io amin'izay izy mba mandeha tsara ny fanaraha-maso io. Raha ny tokony ho izy misitraka ny tamberina andraikitra avy amin'ny fitrandrahana ny commune sy ny distrika ary ny faritra izay voan'ny volamena indrindra ny ponina eny fotony. Atreto orinasa iray ihany no navita fanatsarana ny CSP2 nanolotra fampitaovana ny fananganana ny sekoly, fanatsarana ny lalana sosialim-bahoaka, ny fanampiana ny commune, ny fanatsarana ny toerana fanaovana fanatanjahantena ary fanolorana fahazavana ho an'ny daholobe. Tokony tombo isa ireo orinasa manantanteraka tamberina andraikitra raha miroso amin'ny fanaraha-maso sy ny fitrandahana ara-dalàna ny ao an-toerana. Tsisy traçabilité fa zay olo ty hiditry lasa tafiditra. Aveo koa ny ara-dalàna zany tsy tegna voaro amin'ny ara-dalàna azy fa mbola misubira le raha ataon'ny le tsy ara-dalàna. Ka ampiarahany zany tanjo dia ny olo jiaby ho ara-dalàna. Zay zany tanjo. Ny amizay zany ny commune ny collectivité any fotony agny hahazo tombotsoa amizay vokatsoa amin'ny fitrandrahana ary afaka mitanterahana ny fikarakarana ny vahoaka ao agnatiny ao.
no tanterana taombilobe ny atrikasa hitadiavana vahaolana sy fanatsarana ny fitandrana volamena ao ampetsika. Isan'ny tapaka nandritra izany ohatra ny fanentanana sy ny fidinana ifotony, anentana ireo mpitandraka sy ny mpanangom-bokatra ho ao anatin'ny ara-dalàna, ary atao matetika averina ny fanaovana ny guichet unique, anamorana ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna, angatahana ny fametrahana ny tsenam-bolamena, anamora ny fakana ny tamberim-bidy, apetraka tsara ny point de ristourne, azona mivantana ny vola ho an'ny fanjakana, amafisina ny fiarah-miasa amin'ny KMD, ny sefy fokotany, ho fanamafisana ny fanaraha-maso eny fotony. Omena fepotona ny olona rehetra amin'ny fikarakarana taratasy mahara-dalàna, ary angatahana ihany koa ny ampifanaraka ny lalàna amin'ny feny fitandrahana amin'ny zava-misy marina eny an-toerana. Maresaka irasan'ny pirenena dia efa maherin'ny 2 hektara ny ala kilany afo ao atsimo andrefa ny la Frantsa amin'izao fotoana isany manano sarotra ny fifehezana ny afo ny fiakara maripana sy ny fitsikoan'ny rivotra na efa niena azy araka izany ny fahamaizana tao anatiny ora vitsy. Mbola ho lavitra ny fifehezana ny afo ao la Teste de Bus ny ao Honduras izay commune 2 ao atsimo andrefa ny la Frantsa avokoa. La Teste de Bus vue du ciel. Toy izao ny sary avy amin'ny zanabolana ao la Teste de Bus commune iray ao andrefan'ny la Frantsa ny 27 ny volana Jolay. Ny alana rivony hektara kilany afo no miloko volontany amin'ny sary, raha mbola maitso toy izao ny ala tao an-toerana herinandro mialohan'ny afo. Raha ny zava-misy eny Kianja mbola manano sarotra ny ifehezana ny afo ny sampana mpamonjy vony. Mahery ny 2 arivo izy ireo no milatsaka an-tsehatra miady amin'izay raha ny eto la Teste de Bus. Toy izay ihany koa ny ao Honduras 20 kilometatra ny atsinanana. Mbola ho lavitrezaka ny fifehezana ny afo saingy nanatevin-darana ny sampana mpamonjy vony ny mponina. Raha ny fandaharam-potoana ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, laza ny hijery ny zava-misy indrindra ny mahakasika ireo mpamonjy vony miady amin'ny afo ao Gironde ny tenany tamin'ity androany ity. Ny fanjakana Frantsay izay fanitondra ny teny fisaorana ho azy ireo. Ny firetan'ny alany an-toerana izay tsy mbola nisy tao anatiny 30 taona farany rano fanazavana. Saluer l'engagement des forces vives de la nation dans ce combat contre les flammes. Dia izay ihany koa nentina namanina ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana fenonona araka izany hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.